nanapa-kevitra politika indray kosa tsy misy efa-tsy ny fifampiresahana noheveriny filoha nasional ny antokotambatra Andriamantora Kotiniana Petsy mahana ny olana misy eto amin'ny firenena no mafisany fa misy amin'ireo olona akaiky ny filoha am-perinasa ankehitriny no tsy mamokatra tokony hosoloana zany ho iatrany ny fanazavana. Naharanteraka valan-dresaka tamin'ny mpanagazety androany iray teny amin'ny Mataolanosy Andriamatoa Petra Kotiniana Front National ny antokotambatra miantso amin'ny tokony sy ny fifampidiniana tranjy amin'ny famahanany olana ato amin'ny firenena itedy ny tanàna ny fianarantsoa teo amin'ity manafisany tamin'izany ny fanambarana tamin'ny taona 2024 momba ny fanatanterahana fividianana izay heveriny tsy vahaolana tamin'izany ary ny antony tokony hanatanterahana hatrany ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana angatavatra boribory. Tsy mandeha zao fa zao koa mitovy ny fitoavana misy izay tsy mandeha zao solona mieritreitra taitono solon'evana izany anisan'ny mahapotika ny firenetsika zao eo ny fitongana efa misy tsy mahomby fa ny toe-tsaina be ny olona ty azo fahefana foto fa tsy mieritreritra anao fanovana tsy mieritreritra ametaka zavatra tena mahakasika ny fiainan'ny firenena ny zava-dehibe hoe inona ny tetika inona ny projet de société hanarenana ny firenena ny zava-misy dia maneretsika fa ny firenena tsy maintsy asangana amina atety tsy maintsy mifandresy lahatra hoe inona ny fomba hanarenana ny firenena tsy maintsy eo ny fiatombohan'ny zavatra atao hoe tety efa misy sery samihafa miteny zao fantatsy nareo mpanao gazety aby fa raha iverina mpitavaka ny apereko dia hoe tsara kokoa raha nifanaraka ny herereto samy tonga ny hery fa tsy misy firenena voarina raha tsy mifampiresaka miatrehitra mitazana rarana rehetra zahay efa manana tena tazana koa dia miantso ny filohan'ny repoblika ity mpena politika ity amin'ny tokony hanoloan'ny filoha ireo mpiarana samedy.